Pasteur Raseta no horentsika hitorin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ary zany dia torina nalaina amin'ny vatana tamin'ny fotoam-pivavahana tany amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano. Ary izany dia mitondra ny lohateny hoe mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny haratonareo. Alohan'izany dia isy hira anankiray dia ny hira manao hoe avaozy ny fiangonanao, iray ny fiangonana Ankorondrano ihany. Izao dia mbola faly sotan'Andriamanitra isika ny niato lavatsika eto amin'ity toerana ity
sy vavaka sy angataka ny fitahin'Andriamanitra ary miona amin'Andriamanitra amin'ity faliana lehibe. Eo amin'ny olona sasany dia ataon'ny olona tsy dia zavatra manaona loatra zany hoe manatona an'Andriamanitra na mivavaka amin'Andriamanitra, dia ataony atsirambina zany hoe fivavahana izany na manao azy izy, ataony raina azy na ataony zara-bavita zany fivavahana izany na manao azy izy, ataony ara-pomba fotsiny zany fivavahana izany na manao azy izy. Ary eo amin'ny olona sasany moa dia lazainy fa fandaninandro ny fivavahana, tsy ahitambokatra ny fivavahana, fandrebirebena fotsiny ihany ny fivavahana. Izy nefa no diso lalana satria nahoana ilay Andriamanitra loharano-tsoa ary loharano fiadanana izay ampy ny fahasoavana rehetra tokony ho atonina atanteraka ny fiadanana no ataony tsinotsinona, fa dia tsy Andriamanitra koa no maty antoka fa izy ihany no maty antoka satria tsy mba mahatsapa na mandray an'izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa isika kosa tonga eto amin'ity toerana ity dia fifaliana ho antsika ho iaho ny mbola azahoantsika manompo an'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra ary tonga eto hivavaka. Ary zany fivavahana izay ataontsika zany dia atsapantsika fa misy vokany. Zany fivavahana ataontsika zany dia atsapantsika fa mahazo ny fitahin'Andriamanitra isika. Tsy mba vavaka rainasy na vavaka vonjy-tavanandro na vavaka zara-pavita, fa vavaka atsapanan'izany hoe mahery Andriamanitra, manome fiadanan'Andriamanitra, manome ny fahasoavany Andriamanitra, ampy mizara ny fitiavan'Andriamanitra hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Halleluia. Anio hariva dia amaky ny tenin'Andriamanitra isika, ary ny faniriko sy ny fangatahako anatrehany Tompo dia tsy ho diso anjara ny ianao anio amin'izao fotoana atongavanao eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity izao, fa raha sendra kelikely hery ianao dia anome hery anao Andriamanitra anio. Raha misy zavanantsoanao tany amin'ny lalana nalenao tany katao kivy ary tao ketraka ianao, dia iandrandra ny masom-panahinao anio ary mbola iantoraka eo amin'ilay Jesosy tompo ny fiadanana ianao. Halleluia. Amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko 5 andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito isika. Lioka toko 5 andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, manosoany amin'ny lalina dia latsahany anatonareo ahazoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazona inona na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony, ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saikeny lentika. Zany teny zany dia nataon'i Jesosy tamin'ny Simona Petera. Raha ny toetra sy ny zavatra hitantsika amin'ny Simona Petera tamin'io andro anankiray nitenenan'i Jesosy tamin'io, dia Simona Petera latsaka tao anatin'ny fahakiviana. Simona Petera atao latsaka tao anatin'ny famoizam-po tsy misy fanantenana, satria nolazainy mazava tsara fa efa nikelena mandrakalina ny anarato, efa niezaka nanao araka azy azo atao. Mpanarato efa zadrano fantany tsara ny toerana tokony isy ny hazan-drano sy ny tsy isy, ary hainy tsara ny mandatsaka ny arato, nefa na dia nandrakalina azy ny anarato dia ambarany mazava tsara fa tsy nahazo na inona na inona zay ozy na dia nikely nahafantatra azy. Zany dia teny manambara fa tena tao anatin'ny fahakiviana, tao tapi-dalana nalenitsy, efa nikely aina nefa tsy nahita vokatra, ko noho izany dia tapa-kevitra fa tsy hanao intsony, tapa-kevitra fa hijanona aloha, tapa-kevitra fa tsy hita intsony izy azo atao. Teo alohan'izany fisalasalana sy fahakiviana izany indrindra
tao an'loany izany fanantenana to efa foana izany indrindra no tonga ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ka ny teninana hoe ry Simona mansoa amin'ny lalina ka alatsao ny aratonareo mba azahoanareo azan-drano. Inona no nataon'ny Petera tamin'izay sy nataon'ny Simona Petera? Tsy niady hevitra izy akory hoe ka izay ene Jesosy eo efa nanao sy azo atao e dia mbola azo indray ve zay? Taony fisalasalana sy ampahakiviana nefa zao ny teny nataony manao hoe efa nikelaina mandrakalina zay ozy kanefa ny teninao dia ho alatsako ihany ny arato. Zavatra nitokiny Petera mafy tamin'izany dia ny tenin'ny tompo, ny teny Jesosy zay nilaza hoe alatsao ny arato mansoa amin'ny lalina. Zany dia toy ny milaza hoe na dia tsy nahazo azy alina dia alatsao ihany ny arato, na dia efa nikely aina azy alina manontolo dia alatsao ihany ny arato. Na re zany Petera dia ozy hoe noho ny teninao ozy, zany dia manambara fa raha ny akovian'olombelona dia efa kivy mihitsy, raha ny tsikelezanaina dia efa nanao zy azo atao. Nefa zavatra anankiray no mbola nitokisan'ny Petera dia ny tenin'i Jesosy ka nitenenany hoe noho ny teninao dia ho alatsako ny arato. Ary tamin'izany finoan'ny tenin'i Jesosy zany dia fantany fa ny tenin'i Jesosy dia manan-kery, fantany fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra tsy handainga. Ka raha manaraka ny tenin'i Jesosy izy, raha mino ny tenin'i Jesosy izy dia fantany fa ahita vokatsoa eo amin'izany fanarahana ny tenin'ny tompo zany ka dia nalatsa ny arato. Ary efa nalatsaka ny arato araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia misy aza rano betsaka atao sitsa tao ary efa misy fitra mihitsy aza ny arato. Dia nisontonina tsy zakan'ny Petera ntsony fa dia niantony namany izy hoe ho aminy zay teo amin'ny sampokely hafa dia nanampy azy ireny ary dia nampidinina tao anaty sampokely ka nampy ny sampokely rozy ary efa saika letika. Zany dia manambara amitsika fa araka nambara teo fa tao anatin'ny fahakiviana Petera. Eo amin'izao fiainantsika zao dia maro ny zavatra mahakivy, maro ny zavatra toa mahavery fanantenana. Eo amin'ny fiainan'olombelona dia miezaka ihany indraindray manao an'izay zavatra azo atao indraindray, toa tsy misy ny vokany, tsy hita zay valim-bavaka mitaraina eo anaten'Andriamanitra toa mbola tsy tonga ny valim-bavaka. Marary anga taraina eo anaten'Andriamanitra toa tsy mbola sitana. Nisy zava-manahirana eo amin'ny fiainana tsy ampy fivelomana, mitaraina eo anaten'Andriamanitra mbola tsy mahazo. Nisy zava-manahirana eo amin'ny tokantrano, maditra tsy laitra anarina ny ankizy, miverin-dalana ny ankonana, manao zavatra maro samihafa sy mampitanomboka. Reny rehetra ireny entina eo anaten'Andriamanitra toa tahaka ny maizina ny lanitra indraindray ka tsy ahitam-bazy. Eo alohan'izany indrindra dia toa miteny tahaka ny Petera manao hoe mba efa nikely aina ihany aho tompo, mba efa nanao zy azoko atao ihany aho, mba efa nibabaka ihany aho, nifadikanina ihany aho, nanao zy azoko atao aho, kanefa tsy nahazo na inona. N'olombelona ny nomahatena ny nofon'olombelona dia toa kivy ny tena, toa malemba ny nofo aza, toa very ny fanantenana, toa tsy misy azo antoka ntsony fa hoe mbola ho afaka ane zao zava-manahirana azy zao, mbola ho sitrana ane zao aretina miatra amiko zao, mbola hisava ane zao raha namitatao zao, mbola ho tsy hifaliana ane zao ranomaso zao. Toa lasa ny fanantenana, toa tsy misy intsony ny zavatra antenaina fa efa nikely aina nefa tsy nahita vokatra. Eo anoloan'izany indrindra nitenena ny tompo amin'ny alalan'ny teniny anio. Alleluia! Nitenena ny tompo amin'ny alalan'ny teniny tahaka ny teniny nataony tamin'ny Petera manao hoe amansoa amin'ny lalina ka alatsao ny aratonao dia azo azan-drano ianao. Dia hoy Petera manao hoe nikely aina aho izy kanefa noho ny teninao. Izany koa ny vahoaka ho ao anatin'ny sainao anio ary ho ampiarinao ao ny fiainanao anio. Mety nikely aina ianao, mety nikiviziny santana ianao hoe ianao nga valiana ntsony ny vavaka ataonao, ianao nga miainanao ntsony Andriamanitra, ianao efa tsy efa nielan'ny fanan'Andriamanitra ianao
tsy valiana ntsony no mivavaka aho. Mivavaka ianao te tsy nahazo valiny, mivavaka ianao te ro tsy nahazo valiny. Izany ny fanakaviana ataon'ny Satana mampitanonjika ary mampirotsa-dranomaso. Zao anefa no teny tokony ao anatiny fona ao anio ary ampiarinao no ny tenana na ao amin'ny tenana hoe noho ny teninao tompo, noho ny teninao te hiezaka aho, noho ny teninao te handroso amin'ny lalindalina aho, noho ny teninao te ho alatsako ny aratiko, noho ny teninao te tsy ho azo Satana ozongozonina aho. Halleluja! Noho ny teninao te tsy ho azo Satana koviana aho, noho ny teninao te roahako amin'ny anarana ao ny devoly, noho ny teninao te tsy maintsy resy ny fahavaloko, noho ny teninao tompo ho alatsako amin'ny lalindalina ny aratiko. Inona nataon'ny Petera? Tsy niteny fotsiny izy hoe ho alatsako ny aratiko Jesosy eo, fa niasa mihitsy izy, niasa nietsika tamin'ny heriny, nalatsa ny aratony, nampidininy tany amin'ny lalina. Tsy tery amin'ny marivorivo, tsy nanao ala safay hoe zara fa milatsaka ny arato, tsy hoe tery amin'izay zavatra mahafinaritra hoe herianana ny ery no alatsaka, fa nitenin'i Jesosy. Halleluja! Nitenin'i Jesosy ny tanterahanao hoe any amin'ny lalina ry Petero, any amin'ny lalina ry Petero. Tery amin'ny marivorivo kely ery, nahitazantazana manano mora ery hoe zara fa mba tonga any am-piangonana, zara fa mba mivavaka, zara fa mba mitaraina ao anatreh'Andriamanitra, fa zao any amin'ny lalina ry Petero. Halleluja! Any amin'ny lalina ry Petero. Tamin'izay dia nalatsaka tany amin'ny lalina, tsy natao ala safay akory, tsy natao zara fa vita akory, tsy natao rainazy akory, na natao ampisalasalana hoe tsy mahalatsa-datsa vandro, mahazo dia mahazo, tsy mahazo tsy manino. Tsy zany fa izao, noho ny teninao Jesosy aho dia ho alatsako ny aratiko. Aiza nefa any amin'ny lalina fa tsy any amin'ny marivo akory. Zany ny zavatra takiny ny tompo amin'ny olombavony ankehitriny. Tsy ho finoana izongozona hoe zara fa mba tonga any am-piangonana ka iza mahalala na hamaly vavaka Andriamanitra na tsy hamaly. Iza mahalala raha ho afaka zao problema amin'ny fiainana zao na tsy ho afaka. Iza mahalala na ho sitrany aretina fa dia mba mivavaka, tsy afaka dia entina any amin'ny ziton-drana azy, fa dia mba mandatsadatsaka ny arato eny amoromorony eny, tazantazana eny, mizahazaha taratra eny, mahazo dia mahazo. Tsy zany nataon'ny Petera fa zao, alatsao any amin'ny lalina ozy ny aratonao. Nalatsaky Petera, inona ny zavatra azo, zavatra anankiroa no azon'ny Petera tamin'ny alalan'ny fandatsahana ny arato tany amin'ny lalina. Zavatra anankiroa lehibe, ary zany zavatra anankiroa lehibe zany dia tokony hanana ny mpanaraka an'Andriamanitra. Tombontsoa tokony hanana ny olona mpanaraka an'Andriamanitra. Tsy anaiky hoe sony zao tontolo zao intsao fotsiny hoe nareo olona mahantra lany andro amin'ny vavaka, nareo olona voafitaka lany andro amin'ny fivavahana, nareo olona mahantra tahaka an'izao sy zao, nareo efa voadombo ny lohanareo ka zao sy zao ny zavatra mahazo anareo. Tsy zany tsy ho lany andro, tsy hoe sony zao tontolo zao tahaka an'izany fa izao ho mpivavaka atsapa ny zavatra hoe zao ny zavatra azoko noho ny mahampivavaka, zao ny zavatra tsapako noho ny mahampivavaka. Dia ny zavatra zay tsapany Petera, zavatra anankiroa ny tsapany Petera rehefa nandatsaka ny aratony tany amin'ny lalina izy. Inona ny zavatra anankiray voalohany? Zavatra anankiray voalohany dia nahazo hazan-drano izy, fiainany ara-nofo nikarakarain'Andriamanitra. Angamba raha tsy nahazo hazan-drano teo izy, efa teo amin'ny fahakiviana raha teo, angamba tsy nisy hanitra hohanina, angamba tsy nisy nanaovana ny didy, angamba tsy nisy natao amin'izay anaovana azy. Saingy izao ny fanekena ny afatra nataon'ny tompo sy ny tenin'ny tompo manao hoe alatsao any amin'ny lalina ny aratonao ry Petera o, nalatsaka ny arato, tseno hazan-drano ny arato, ary nahazo ny sahaza ho azy Petera. Zany ny zavatra tian'Andriamanitra omena ny olona mpanaraka an'Andriamanitra, tsy hoe mpanaraka an'Andriamanitra angasiasika hoe sy ny jetlisy, tsy hoe mpanaraka an'Andriamanitra angasiasy ka dia tsy ahitan'izany fitahian'Andriamanitra hoe marary dia tsy ho sitrana fa dia andiakariakary dia ho latsalatsainy jenijeta, tsy hoe misy zava-manahirana dia hoe sy vahoaka fotsiny fa izao rehefa mandatsaka ny arato amin'ny lalina araka ny tenin'ny tompo tamin'ny Petera hoe alatsao ny amin'ny lalina ny aratonao, dia hoy Petera eny ary Jesosy eo noho ny teninao dia ho alatsako ny aratoko. Rehefa mandatsaka ny aratonao amin'ny lalina ny zanak'Andriamanitra, mahatsapa ny fitahian'Andriamanitra, misy tsy fahampiana ve, misy fahasahiranana, misy zavatra manahirana,
Ain'Andriamanitra ny manome zao ihany ny tediaviny mpivavaka tsy ozongozona mpivavaka tsy erikerika mpivavaka tsy hitoky amin'ny zavatra hafa fa mpivavaka ihany ny tenin'ny tompo noho ny teninao tompo eo tsy manao hoe noho ny fahaizako dia ho alatsako ny arato fa ny kely ainao sy nazo tsy manao hoe noho ny amin'ny ranona sy ranona dia ho alatsako ny arato fa noho ny teninao tompo eo zany ny zavatra takian'Andriamanitra ankehitriny ho latoky ny tenin'Andriamanitra mpivavaka iorina amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy mandainga ilay Andriamanitra ho amin'ny eny sy ny amenina ilay Andriamanitra manatanteraka ny zavatra rehetra na namaina ny ranomasina mena na mpidina mofo avy any an-danitra manao zava-mahagaga manerana ny tany zany tokony hitokin'ny olona hoe efa niteny ianao Andriamanitra efa niteny ianao tompo ho alatsaka ny aratonay dia ny araton'ny finoanay finoana tsy miozongozona finoana tsy manaky ampitahoran'ny satana finoana tsy manaky ampitahoran'ny devoly fa finoana mahery alleluia inona ny zava-mantsoa anao kivy ianao vizin'ny satana hoe ianao nga mamaly mivavaka ataonao misondriamanitra vizin'ny satana ianao hoe ianao zao ny mahazo anao ka ianao nga tsy ijaly amin'io aretinao io kilemaina amin'io azy ianao ka vizin'ny satana ianao hoe ianao angatsy ny farafaorina zay reo ny zanakao azy manentsika anao ny amponanao zao ny zavatra ataony aminao ianao angatsy tahaka an'izao sy zao amin'izay ianao dia mitanondrika ianao latsaka ny ranomasinao kivy ianao latsaka ao anatin'ny famoizam-poaza ianao indraindray tsy mahita vavaka atao intsony ianao manjary ilay verin-dalana ianao sadianao ana ka vizin'ny satana hoe tsy mahazo hoe mialanena mandrakanina mivavaka foana makany fondrano sosy zao tsy mahazo hoe tsy zany nefa mandanga satana mandanga ny devoly fa miteny aminao amin'ny alalan'ny tenin'ny tompon'io amin'ny alalan'izao teny toriko aminao zao fa hoy izy hoe alatsao amin'ny lala eny aratonao hoy petera hoe noho ny amin'ny teninao Jesosy aho alatsako ny aratoko nahazo an'izy ekeo ary ny tenin'ny tompon'io ary io ny tahotra sy ny fahapidiana roa amin'ny anara Jesosy zanak'Andriamanitra alleluia roa amin'ny anara Jesosy zanak'Andriamanitra reny devoly manakivy reny devoly milaza fa tsy mamaly vavak'Andriamanitra reny devoly milaza fa tsy mihaino ny fitarenanao intsony Andriamanitra reny devoly milaza fa ianao olombelo reny devoly milaza fa ianao tahaka an'izao sy zao ny andohanao asa ratony devoly zany roa amin'ny anaran'i Jesosy zany fa noho ny amin'ny teninao tompo alleluia alleluia noho ny amin'ny teninao tompo ho alatsako ny aratoko ary azo fantoka fa azo azan-drano aho alleluia azo azan-drano aho ho resan'ny fahavaloko ho azoko ny fanasitranana ho ambinina am'izay zavatra ataoko aho ary ho afaka ny zava-manahirana na fahasahiranana rabola fahasahiranana araka zay na toekarena sy zay varotra atao fahasahiranana amin'ny ankonana fahasahiranana amin'ireny problema ireny ho afaka ireny Jesosy eo satria ho alatsako ny aratoko alleluia alleluia alatsao ary ny arato tsy mandatsaka fe mandatsaka ho ihany fa alatsaka any amin'ny lalina zany maso matoky aho fa andatsaka ny aratonao ianao an'io andatsaka ny aratonao ianao an'io karaha nitongala heriniditra teko ianao na nisy zava-mantsona anjoranao ka kivy ianao teny an-dalana matoky amin'ny anaran'i Jesosy aho an'io alleluia matoky amin'ny anaran'ny tompo aho an'io fa ho resy andositra satana alleluia alleluia andositra satana ny tsy anana fahefana aminao ao anatin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainanao eo amin'ny amponanao tsy anana fahefana ny devoly satria andatsaka ny aratonao amin'ny lalina ianao alleluia inona ny zavatra faharoa azy ny Petera nahazo zavatra sarobidy Petera fa nandatsaka ny aratony izy fiaino aratony fiaino azan-drano ny arato satria niletika ny sambokelanako afaka ny fahoriana rehetra afaka ny zava-manahirana rehetra tsy vitan'izany fa mbola nanome zavatra azy anankiray Jesosy hoy izy eo amin'ny andininy fahafolo ka ny tapany ambany hoe aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia ataoko mpanaraton'olona kosa ianao hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao zany no zavatra anankiray azony Petera rehefa nahazo azan-drano dia no ampiasain'Andriamanitra ho fanaka voafidy ho any anarany alleluia
nampiasain'Andriamanitra ho fanaka ho fampandrosoana ny fanjakany, nampiasain'Andriamanitra ho fanaka anao ny asany, ary nampiasain'Andriamanitra ho fanaka hitorony filazantsara ary iseorantsika ny Andriamanitra. Fa ny Petera nandatsaka ny aratony dia nisy ny tena apôstôly marina nanambarana famonjena hitorony filazantsara ary vokatry ny asa zay nataon'ireny apôstôly ireny no ny fandimby tamin'ny taranaka fandimby, ary tonga nita taty Madagasikara zany asa ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra nitorian'ny apôstôly zany, ary mbola tonga eto Akorondrano ankehitriny ny tenin'Andriamanitra manambara fa mbola mahery ny Jesosy ntsika. Alleluia! Mbola mahery ny Jesosy ntsika. Ny antony zao ihany, raha tsy nandatsaka ny araton'ny Petera, raha tsy nisy apôstôly dia angamba tsy niely ny filazantsara, angamba tsy miparitaka ny famonjena. Saingy izao nandatsaka ny araton'ny Petera, ary efa nandatsaka ny araton'ny Petera nitatra ny ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra ho iaho, tonga ty amintsika Madagasikara ary tonga eto Akorondrano pirina ankehitriny ny filazantsara marina. Fa raha mandatsaka ny araton'ny olona dia manome ny fahasoavany Andriamanitra. Alleluia! Amizao andro maizimpahotana izao indrindra riabana dia ilaina ny lehilahy sy vehivavy, olona voavonjy nandray ny famonjena mba handatsaka ny aratony amin'izao fotoana izao, handatsaka ny arato tahaka ny Petera. Ka rehefa nandatsaka ny arato dia meny ny tompotoko manao hoe aza matahotra fa hatramin'izao dia olona kosa no azonao, trondro no azo teo aloha, trondro mety lany, loka mora lany, vola mety lany, mety levina, fa izao kosa hoy Jesosy dia aza matahotra ianao fa hatramin'izao dia olona kosa no azonao. Zany hoe mahazo olona hanompo an'Andriamanitra izany dia zany ny zava-dehibe, zany hoe olona mahazo olona voavonjy zany dia zany no harena sarobidy. Ka izany dia zavatra anankiray tokony hananany kristianina mpanaraka an'Andriamanitra izay mandatsaka ny aratony dia tokony hatsapa hoe mba ho fiasana eo an-tananao Jesosy eo amin'izao andro maizimpahotana izao, mba ho fanilo anazava ny aizina manarona ny firenena. Zany hoe mahazo olona hanompo an'Andriamanitra izany dia zany ny zava-dehibe, zany hoe olona mahazo olona voavonjy zany dia zany no harena sarobidy. Ka izany dia zavatra anankiray tokony hananany kristianina mpanaraka an'Andriamanitra izay mandatsaka ny aratony dia tokony hatsapa hoe mba ho fiasana eo an-tananao Jesosy eo amin'izao andro maizimpahotana izao, mba ho fanilo anazava ny aizina manarona ny firenena. Zany miandry antsika ankehitriny rirala senabasy eto amin'ity Jerosalema ity, eto amin'ity fiangonana Akorondrano ity. Zapanareo ary fantatrareo tsara fa teto no namoaza n'Andriamanitra antsika, teto no nataon'Andriamanitra ho vavahady ny lanitra, teto no nataon'Andriamanitra ho Jerosalema ho loharano-pitahina amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara eto Madagasikara. Ary eto no mbola antenaintsika fa ho loharano mbola hiparitany sy fahazam-panahy sy ny filazantsara ny amin'ny toerana maro samihafa. Napetrak'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ianareo, napetrak'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity manana biby, napetrak'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity anana andraikitra, miandry anareo ny firenena ankehitriny mitanatana vavany any amin'ny toerana maro samihafa te hitoriana ny filazantsara any, anaovana ny asan'Andriamanitra amin'ny toerana maro samihafa any. Zao hoe no baiko meny ny tompo ankehitriny, alatsao amin'ny lalina ny aratonao reo Akorondrano, alatsao amin'ny lalina ny aratonao reo olom-bavonjy eo, alatsao amin'ny lalina ny aratonao mba azahoanao azandrano. Ary efa mandatsaka ny arato dia hoy Jesosy hoe amin'izao sisa zao dia olona kosa no azonao. Miandry anareo hoy aho firenena ary nitasana zay any amin'ny toerana any ambazan-tany, any amoron-tsirakany dia miezaka manao araka azy azo atao, mivavaka sy mitaraina miakoky eo an-tongotry ny tompo, atao hoe andro amanalina mba hisiany sy fahazam-panahy amin'ny ny asan'Andriamanitra, amin'jen'Andriamanitra ny firenentsika. Taraina eo anatrehan'Andriamanitra mba hanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga, miasa araka zay azo atao, mandona fahampinan-karena ny olom-bavonjy, manao araka zay zavatra sitrapon'Andriamanitra. Ary karazana fijoroana vavolombelona ambarako eto dia
miasa amin'ny fomba mahagaga ny Andriamanitra ankehitriny. Halleluia! Miasa Andriamanitra anisan'ny asa anankiray lehibe izay atao hoe mampitomany ranomasim-pifaliana amin'izao fotoana izao dia izao zazavalo amin'izao fotoana izao dia izao zazavalo taona na 7 taona no ampiasain'Andriamanitra ankehitriny. Zazavalo taona na 7 taona na latsaky ny 8 taona aza ny sasany lasa mandeha mitondra baiboly kely ny fitoriany teny dia ao amin'ny ilany, baiboly anankiray vaovao entiny eo amin'ny ilany, ho aiza izy ndreny samy mitondra andondom-barabaran'olona afaka iain'ny tenin'Andriamanitra be nareo tompoko. Avy eo dia mamaly ny olona hoe iny ary ataon'ny olona hoe manao kilalao, ataon'ny olona hoe dia inona nefa no vitany foany zazakely tony. Torian'ny tenin'Andriamanitra miaiky ny ambony sy ny lehibe. Taiza reny ankizy reny mianatra, tsy misy fianarana fa mandatsaka ny aratiny amin'ny lalina izy manampy azy. Ary milaza aminao aho fa amin'ny alalan'izany ankizy kely mandeha mitondra ny tenin'Andriamanitra zany, misy olona tonga ao anatin'ny trano fiangonana ankehitriny tonga amin'ny bavaka. Anisan'izany olona anankiray tonga teo izy dia zao ny zavatra mahazo azy nanantonanay izy ny lavany fivoriana hoe zaho izy dia mba mangataka fivavahana fa zao ady sorosorena foana tsy mahita fivaliana ohatrany tezitezidavo tsy misy olona miady amiko tsy misy manina nefa dia tsy mahita an'izany fifaliana zany fa dia ory tsy manana andro fifaliana dia nivavaka ho azy moa zay fa afaka kelikely dia nanatona nampiantsina izy nanatonanay dia nanahoana ianao tsy naninantsony ve dia zao ny teny nataony hoe hatramin'izay nanarahako ny fisemgonany ity dia manjary falifaly lava. Halleluia! Amin'ny alalan'ny izy nahatonga an'izany ho iaho, amin'ny alalan'ny ankizy madinika mandatsaka ny aratony na dia mbola zaza azy. Ary matoky isika fa hiasa Andriamanitra, miasa Andriamanitra. Ao ny fampitahorana sy ny zavatra maro samihafa ataony devoly, ao ny fanakoviana ataony Satana hoe nareo nga miaino mivavaka reo Andriamanitra efa nikely aina nandratalina vavaka ao amin'ny firenena vadianina nanao asa takan'izao aiza nefa zay olona voataonao njoro vavolombelona taringa misy olona tonga reo nefa laingary santana izany fa izao ihany ny teninao Jesosy dia andatsaka ny aratina ihany zahay. Halleluia! Latsahoary ny arato fa miandry antsika ny firenena kehitriny, miandry antsika ny firenena ary zany indrindra ny takiny ny tompo amin'izao fotoana izao. Olona andatsaka ny aratony ka hiasa ho amin'ny tompo, olona andatsaka ny aratony ka hivavaka ho amin'ny firenena, ary olona andatsaka ny aratony ka hanao izay ampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa n'izany dia aoka ezaka ery raha lasana vavy eto amin'ity tanàna ny Jerosalema eo. Ary tsy adonynay na dia any amin'ny toerana atao hoe any ambazantany any amorontsirakany aza tsarovana mandrakarivany hoe hivavaka ho an'ny fibe ao ankorondrano ao amin'ireny fiangonantsika ao amin'ilay Jerosalema antsika isika, ary amin'izany dinona efa mamaly Andriamanitra. Ary matoky io zahay fa mivavaka ho aina ianareo taraina ao anaten'Andriamanitra ary manampy antsika rehetra Andriamanitra ka zao ihany aoka andatsaka ny aratony raha lasana vavy eo. Andro tsy mampiravoravo tanana kory zao, andro tsy tazantazanana fotsiny ihany zao, andro tsy faniliana ny didoan-drano sy ranony zao, andro tsy fanjanana zao, andro tsy fangalalana fahapolikareny zao, andro fanaovana iray ny azy ny asan'Andriamanitra, fa andro tokony andro tantsika ny aratontsika ka ezaka isika hitambatra ho vato fa tsy hisaraka hiparitaka hifasika ampandroso amin'ny fanjakantsika ka ho tonga mpanaraton'la isika hitaona ny firenentsika ity ho eo an-tratany Kristy dia ho tanteraka ny ilay teny manao hoe Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara ho an'i Kristy. Halleluia! Halleluia! Mivavaka ary isika amin'ity fotoana hariva ity mba firen'ny mba voninahindroso anio hoe mba firen'ny voninahn-datsaka ny aratony anio hoe mba fire no mba vonina hiezaka misimisy tokoa andatsaka ny arato amin'ny lalina raha eo amin'ny senam-panahy ny tena manokana no misy zavatra manjodia andatsaka ny arato anio ka androaka ny asa ratiny devoly ary olona mafimafy tokoa amin'ny fitiavana an' Jesosy. Kasiry no lavonanao an'izany anio ary eo amin'ny asan'Andriamanitra
ilana olona iolona mafimafy hidina amin'ny lalindalina vasiriny lavona irotsaka ny tsy tazatazana amin'izao andro maizina zao tsy hanilitra hoe andro ranona zany tsy fanjana hoe ranona tsinona tsy mandeha na ranona tsinona tsy mamonjy fitambavaka ranona tsinona tahaka an'izao za fomba tsy handeha tsy zany fa izao andray aty tsy andraky tamitsy voninahitra ilay misidy satria niteninao tompo ho arotsaka ny aratinay vonina va ianao ankehitriny tsangana fanolatsika milantsika amindre milantsika ny tompo amin'izao fotoana zao tsangana miteny ela hoe itya tompo andatsaka ny arato amin'izao fotoana zao alleluia andatsaka ny arato fanaikokiviny satana andatsaka ny arato androka ny asaratiny devoly andatsaka ny arato andresany tahatra sy ny ovitra rehetra ary andatsaka ny arato ampandrosa ny fanjakan'ilay tompotsika samy mitsangana manandratra ny tanany hoe ndreto zay tompo iandamembavy anompo anao sy anadranao ary tsy alana ivadika aminao fa andatsaka ny aratonay amin'ny lalina zay samy mitsangana mivavaka amin'izao fotoana zao alleluia alleluia satanao tokoamizaranao mangalatanao zao dia mbola misaotra an'Andriamanitra indray isika raha mbola men'Andriamanitra tombonandro avelomana toy izao ary indrindra no mbola andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra izay mbola alanenina ataony amintsika mba ahitantsika ny fiadanana ka antsirantsika ny fahatezerana ho azy amin'izao fotoana izao dia andre ny tenin'Andriamanitra isika araka izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 7 ka ny 10 Matio toko 7 ka ny 10 hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro fa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sady mifamaky koa ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Zany teny zany dia teny nataon'ilay mpitory teny malaza mpielo lalana ny tompo dia Jaona mpanao batisa teo amoron'ny Jordana. Rehefa nitory izy ao amin'ny 15 manao hoe mibebay ianareo fa fakatry ny fanjakan'ny lanitra dia avy ny olona rehetra tany Jerosalema sy Jodia mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nivoaka niay no nitory teny izay nambaran'izy ireny. Ary rehefa tonga teo dia zay rehetra niaitry ny fahotany dia nataon'ny batisa teo amin'ny Jordana ireny. Ary rehefa nahita ny fariseo sy ny sadoseo nanatona ny batisany izy dia niteny ka nanao hoe ry taranaky ny menarana iza nandositra nanorevitra nareo andositra ny fahatezerana ho azy koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Ary eo amin'ny 15 vakintsika io dia ambaran'ny Jaona mazava tsara ny zavatra rehetra zay tsy maintsy ho avy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny zavatra rehetra mantsy dia misy farany na ho amin'ny lalana zay alehan'ny olona miangy amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy mitody amin'ny toerana anankiray. Raha manao zavatra anankiray dia tsy maintsy mifara amin'ny fahavitany zany zavatra izany. Zany no fiainana eto ambonin'ny tany misy farany zavatra rehetra. Mainka fa eo anatrehan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra eo amin'ity zao tontolo zao ity dia misy farany zavatra rehetra.
misy ny olona dia mandreny andro lava hoe tsy misy farany zavatra rehetra dia manaram-po amina ratsy izy. Misy ny olona dia mihevitra hoe tsy misy valiny zavatra rehetra zay atao dia manjeny andro lava, manao zay daniny kibony, manohitra an'Andriamanitra, milaza an'Andriamanitra ho tsy misy, manangan'Andriamanitra hafa ivavahana aza. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa hoy izy hoe indro efa mipetraka ao fotsiny azo sady mifamaky, fa ny azo rehetra zay tsy mamova tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza fanoharana ny amina atao hoe hazo maniry sy ny famaky ary ny fikapana azy. Iza no hazo maniry? Ny olombelona no hazo maniry. Ary inona no famaky? Ny hitsaran'Andriamanitra zay tsy maintsy ho tonga eto amin'ity zao tontolo zao ity ny famaky. Ary iza no mpitsapa? Andriamanitra zay tsy maintsy hitsara ny olona araka ny valinasany, zany ho mpitsapa. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny hazo zay tsy mamova tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Zany hoe manambara izany fa ny olona tsy mba manompo an'Andriamanitra ary tsy mitondra voamendrika ny fibebahana dia ho kapaina ireny ka atsipy any anaty afo amin'ny andro ny fitsarana sy ny faran'izao tontolo izao. Ary zany indrindra no mahamaika an'Andriamanitra ankehitriny amin'izao andro faran'izao. Andro faran'izao famantarana maro nefa tanteraka fa eo fambaravaran'ny lanitra ny tompo ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy tsy ho ela intsony Jesosy Kristy hanavaka ny tsara sy ny ratsy ary hametaka ny tsara, hampiditra ny tsara ho any an-danitra ary hanary ny ratsy ho any amin'ny fahaverezana dia ho any amin'ny farimy rehetra afo misy ny fitomaniana sy ny fitotoanisy. Koa noho izany dia maika Andriamanitra ankehitriny, maika Andriamanitra hitarika ny olona handositra n'izany fahatezerana ho avy zany. Maika Andriamanitra hamonjy ny olona hiala eo amin'ny faotany, ary maika Andriamanitra mba hitarika ny olona ho amin'ny fiadanana ho any fiainana mandrakizay. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra eto zay novakintsika hoe ny azo zay tsy mamova tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Inona moa no voatsara takian'Andriamanitra ankehitriny? Tsy fivavahana ame tsara velatsy na lovola iderana ilanderany am-piangonana na fiziosiona ivelany fotsiny mahampivavaka, fa ny voatsara takian'Andriamanitra dia ny von'ny fibebahana. Inona zany hoe mamoaza voamendrika ny fibebahana? Fibebahana ara-pomba fotsiny ihany ve? Fanaovana vavaka pilivavana vavaka vakina fotsiny ihany ve? Tsy zany voatsara mendrika ny fibebahana takian'Andriamanitra, fa ny fibebahana takian'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Mibebaka ny orampitsy mbola makavadin'olona, mibebaka ny orampitsy mbola manompo sampy, mibebaka ny kristianina mandray fanasan'ny tompo avy eo mbola manao faotana. Fa izao ny fibebahana takian'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao, fibebahana takian'Andriamanitra amin'izao andro antombotra izao dia fibebahana fialana amin'ny ratsy fanao, fibebahana fialana amin'ny faotana, fibebahana fialana amin'ny fijangajangana, fibebahana fialana amin'ny fisontoka, fibebahana fialana amin'ny fanimpondsampy, fibebahana tsy fiangonofana any amin'ny razana intsony. Zany fibebahana takian'Andriamanitra, ary zany indrindra no mahamaika an'Andriamanitra dia hitarika ny olona ho an'izany fibebahana izany. Fa raha hita eo amin'ny olona ny voamendrika ny fibebahana satria efa tena mibebaka izy ka nahatsiaro tena niverina tamin'Andriamanitra. Hita eo amin'ny olona ny voamendrika ny fibebahana nahatsiaro tena izy ka nanary ny fahotana, mijangajanga tsy mijangajanga intsony, mimpanompo sampy nandorona sampiny, mpivavaka any amin'ny razana tsy nankany intsony fa nivavaka tamin'Andriamanitra velona. Ary rehefa tena nibebaka marina tsy nankany amin'ny fisotrontoka intsony, tsy nampijaly vady aman-janaka intsony. Rehefa mitondra voamendrika ny fibebahana toy izany ny olona, na ho avy ezan'ny fitsaran'Andriamanitra zay tsy maintsy ho avy eto amin'izao tontolo izao ity, dia izao ho ampidirina any an-danitra izy, men'Andriamanitra ny fiadanana, men'Andriamanitra ny fifaliana, ary tenena ny tompo manao hoe avianareo zay nitahin'ny raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatramin'anorenana izao tontolo izao. Fa raha mbola misy manamafonifonika tsy mety mibebaka, torinan'io ny tenin'Andriamanitra, ambaran'io ny famonten'Andriamanitra, ary lazaina ny sitrapon'Andriamanitra fa ratsy ny jangajanga, ratsy ny makavadin'olona, mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny fanimpondsampy, mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny filajanan'Andriamanitra ho tsy misy, mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra paopao limbady aman-tsanaka nefa mbola mikiribiby amin'ny fahotana ny olona,
tsy mety hiala amin'ny heloka sy ny fahotana ny olona dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anio fa raha ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho tonga hitsara ny toy izao ity Andriamanitra dia hitsapa ny mpanota amin'ny fahatezerany ka anary azy ho any amin'ny fahaberesana mandrakizay. Koa ankehitriny izao raha toriana ny tenin'Andriamanitra mba efa nibebaka va ianao nitondra vomentsika ny tsy bebahana ve efa nandohalika teo amin'ny potony azy fijalian'i Jesosy nahatsiaro ny tenanao fa diso ianao efa nibebaka ianao ary efa narinao ny fahotanao raha eny ny valiny dia hisaorana ny Andriamanitra. Fa raha mbola tsy nivaliny raha mbola miaina ny fahotana ianao mbola mijangajanga ianao mbola mampirafy ianao ampahorinao mivady aman-janakao manompo sampy ianao mbola io antokan-tranonao io ny tapak'azo mbola io antokan-tranonao io ny tany nalaina tany amin'ny fasana sy ny zavatra ratsy maro samihafa nalaina tany amin'ny bazimba milaza aminao aho fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra izay hitsapanao ary anaranao any amin'ny fahaberesana mialohan'ny andro ny fitsaran'Andriamanitra nefa mbola miala nenina aminao Andriamanitra anio hibebaka ianao ary hiaiky amin'ny fahotanao ianao ary hitondra vomentsika ny tsy bebahana ianao manatona ary an' Jesosy izy mpamonjy tsy olo eloka teo amin'ny asa-jaliana amonjy anao any izy amela heloka anao any izy ary hitarika anao hibebaka ane izy hiandre ny famonjenany ianao ary ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra any an-danitra hiara-paly amin'ny mandrakizay hivavaka isika zao. Dia hisaorana mandrakizay ane ny anaranao Tompo raha mbola nahazo nandre ny teninao ty tsirenena ity tamin'izao fotoana izao. Saorana mandrakizay ane ny anaranao fa tsy nanafina ny sitraponao ianao mangataka aminao aho Tompo tario lalana ny olona hibebaka tario lalana ny olona handray ny famonjenao aoka Tompo tsisy hovariana hanota eto amin'ity tany ity aoka Tompo tsisy hovariana ka mbola hitsangana hanohitra ny anaranao aoka Tompo tsisy hovariana ka mbola hilazanao ho tsy misy aza fa aoka ho ampidinao ny fahatahorananao ka hatahotra ny olona hangovotra ny olona ary hiaiky amin'ny fahotan'ny olona ary handray ny famonjena izay nataonao teo amin'ny asa fijalianany ny olona Jesosy eo ka ho voavonjy ho voavela heloka ary andovany sy ainana mandrakizay matoky aho fa tsy ho verimaina ny teninao fa hitondra vokatra tokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no anapatapahana ny asan'ny devoly rehetra ary angatahana ny famonjena lehibe avy any